Malagasy FM manolotra hoanao mandritra ity herinandro ity. Ratran'Ny tokantrano. Tantara no Ratran'Ny. Rahazoanao Jean Flavien. Reto avy no hanome aina ny tantara. Nalzao Sinaizy fahendrena raha herinambinina. Miaraka tamin'ny Angolapity, Iaina Tantely, Isanandro ary Fahasoavana. Nandray feo sy nandrindra lafin'ny teknika Fanamby Nanatontosa Rotsy fitiavana. Andro fahadimy sady farany. Ay fatenao ary tsingona movaravarana akory. Inona zany no tena mahagaga anao? Le zato sa le varavarana tsy hainao mivoa? Andray mba hafahafa kosa ny fanontanianao zany. Fa misy inona indray hono finona moa fa tsy mifanamarianao mihitsy nohatra ny hafahafa e. Tsy hitako izay tokony hagaga anao amin'ny fandalovako ato an-tranoko. Miala tsiny re mipetra sakafo fa efa nifonosiko ny sakafonao. Zako mantsy niandry anao fa tsy dia mahatela raha voazarery. Ka tsy hitelina mihitsy moa ianao raha izany satria tsy sakafo aho akakanjo fotsiny no nandalovako ato. Hay ve tsy manina fa afanaiko hoanay telo mianaka amin'ny maraina ny varinao raha izany dia andrasako ve sa maraina vao ody? Ny tonga dia matory fa manana lakile ahy. Mitandrema tsara ary ny alina mantsony tsy ny mahabe maso. Tadidio fa mbola mila anao zasy ny zanantsika zany ianao koa ve mahagaga? Inona kay ny tokony hahagaganao amin'izany? Mbola tsy fantatrao foana angamo fa fitiavako anao ny retako an'izao rehetrarehetra izao teto. Azy ivarotanao sakabeloha ary faniry tadio fa mpamosavy mandeha alina raha hono misy mahita. Maika fa itianao mijilajila amin'ny andro atoandro be nanary ty. Isandray ary ny tantara ny tsiry tany hoe ny voakandro any mama ve? Ka izy mivady aza moa ariva teo vao tonga avy nandevinako. Tsy mino aho hoe dia inona avy zany no vitanao sy ny lehilahinao tany? Toa ilozanao miagaga fotsiny rehefa tratra ny mariny. Fa lehilahy koa iza koa izandray ho ny laza ny zavatra tsy nisy tany aminao tany ka. Tato an-trano foana zany ianao na androany. Maninona tsy valianao fanontaniako fa tsy mahazo mieritreritra azy zany fa tonga dia mamaly ve? Iny eritreretra narikialamboly tia sady zao omany ny taresin'ny vatana rehetra hiatrika ny fiverenako eo. Eritrereto tsara ihany koa ny lainga hoforonina momba an'le bandy niara sakafo taminao sy ny tantananao androany iny. Hanao an'izany ve ahozy ianao dia ho ataoko hitany? Tsy te halala fa mifankahita fotsiny tsika rehefa miverina eo ara-pitso zay mazava angamba. Mampalahelo ahy ianao nefa tsy hitako izay azoko anampinanao. Sa ekenao raha miresaka amin'le ry aza dia metaladala rery fano tsy vao maika ve anitatra fery vaovao indray ianao amin'izany? Ka ho jerim-potsy no vonono faty eo ary ve ianao aleo fatiny ihany raha fitan'izany fa tsy maninona aza dia zo no manao an'izay tiany atao amiko. Dia aza vela hitako ary ny ohatr'izao raha tsy tianao angotika ny foko satria na manao tsinitsinina azy ianao ny asambaranao no nampandeferako ny faniriako anao fa tsy ny izakanao ny mahita ohatr'izao akory. Eny tsy manome tsiny ianao fa izaho no adalana nahaka taminao ny olona tokantranoko tsy manana nizaniza moako an'izany alahelo nitambolina tao am-poko izany fotsiny aho ny tena marina dia sarako aza niverina teo amin'ny fiainako ianao. Hay adiniko hoe tsy afaka niompinamana izany mihitsy tsika. Miala tsiny raha nandisy fanantenana anao sahady ary ao fa ampanginiko indray ny fitiavako raha izay no mahatsara anao na ny fitiavako anao na ny fitiavan-tenako te ho raisinao afaka ohatran'ny namany. Manaiky ho namako fotsiny tokoa ve ianao? Ho anada mpanoro sy mpiaro amin'ny akason tany. Aleoko lavitra mandray anao anabaviko dia mahitanao iny ihany toy izay vao teretahanao ka tsy ahitanao tsony mihitsy. Ao fa ezaka faniry misaotra betsaka
manantena fa tsy vadika mikoatra ny hafa rehetra ianao. Fantatra ao tsara mantsy fa marefo tofoko kely ty. Tokony omeko anao fa tsy andahoanao hatramin'ny ora farany raha izany hoe aminao koa ve izany no tokony anakinako ny zanako raha sanatria misy ny fahalasako? fa inona ny mahatonga anao miteny an'izany ka? Maninona mangano any ny masonao ry faniry a? Satria marara efa nikikana andritra ny taona maro izany saingy nizakaiko mangina teny kibo mikoraiky any aka za tompony ihany no avelako halalan'izany. Inona marary anao ka? Aleo ahody fa manaraka tantarako anao misimisy kokoa ny amin'izay fa misaotra tamin'ny fahatsoranao fano tsisy fisaorana kia fa izany no atao hoe tena fitiavana. Ohatra ny voninkazo manitra mamerivery eo an-jaridainako ny fiheverako anao ka nasatroko ilainy kosa anazy aleoko tsy kitihana sao alaso. Marina izany raha mba be fitiavana ohatranao daholo mantsy ny olona. Tsy ho feno fahoriana ohatran'izao ty tany ty. Eny kia aleo fa ezaka nonotra ny renrehetra reny raha Isanandro nanokatra ratra tao am-pondry ao dia aleo mba ezahako indray ny anaky-persia mpanolatra azy. Tiako kely izany zavatra lazaindry izany. Takizay aza nataoko taloha kokoa izao. Aza mandrotsaka ranomaso amin'izany fa tsy maninona izany aho aleoko lavitra mahita ny fahatsapandreto izay misaina ny fiarahan'ny fifandraisana sy farasoa saingy fahasambazimba ny fihavanana ka senandrava-azonao ka ho kely ila. Izany veky? Eny ary raha mbola malalaka kely ny lisada miandry dia avelao isisika ao fa izany izao mba fanareko. Zanga moa mahazo manao Facebook ka. Ka tsy lay ihany koa ny tiako fa ilay atao mifovolamena andrikia. Izany azoko antoka fa ampianatra zavatra tsara be dia be ny finamanantsika. Efa lesonao daholo mihitsy moa ny izay fantatro momba andriamandraka androany. Okizay izao dia hitsahatra noho ny hafaliana eto ny foko ka. Efa dia henoko miontanonta ery manko izy atoko. Andeha koa sao tara eto indraika dia hitandry fotsiny amelohan'ny andehanako hianatra. Izay ny viliako fa tsy dia ilay zazakely loatra matsy. Misaotra kia, misaotra nitsidika fa zava-dehibe amiko. Moa lasa manao volongita mifandray tendro amin'ny kala ratsy io ato ianao. Inona nefa moa no olanao amin'izany na? Mandeha ana fonjeo ny fianaran-dry fa efa latsaka fefana izao kia. Za moa dia gaga hoe hianatra ny voana ny trano nefa mbola ilozana mila loza ato. Diso be ianao ry mama. Ny voatery mijanona maraitsy hariva ao ambany tafotranonao mihitsy ny loza ho nanaiky ny ray petsapetsa taminao na nisy ratsy amin'ny faniry hatr'izay. Ka niterena moa ianao sa ny vozonana nanao an'ireny rehetrarehetra ireny. Ataoko ty fa hevitra avy aminao aza ny nanampozinana azy talohan'iny mariaziny iny. Marina ve ki izany ry sandy? Lainganoko izany ekeko hoe efa teo andalam-pandrarahana n'ilay pozina tanaty kafe andrinitsy ihany ny hemotra fa hevitra avy aminy izany fa tsy avamiko. Moa nivadika an'izany indray ny tantara kehitriny eo. Izany marina ninona lazainao satria fotsiny tsy nisy naombo ny teti-dratsy no nanimba ny faniry dia mandrovo tsy mampiady anay sisa ny faraherinao. Madokisy indry fa tsy misy rahaiko an'izany tsony na marina izany na tsy marina tsy ny rano efa raraka mihitsy no avelako hanimba ny fisakazantsika fa horeraka eo foana izy. Se aleo andefa makaleo any meno nyrediny reto vendrany reto tsy tiako vitana na mijery atenisany aza ary mandehana amin'izay koa mianatra fatary. Ok, bonjour Nenji.
ijery tatokindria? Tsy haiko fa nitambotsitra tampoka dia safotra teto. So ihany aza fa nandalo nijery andry tatika. Jery anefa tsy nika ny raha amin'ny lohandry aleo iantso ambulance aingana aloka dia mbola tsy be loatra ny raha very. Aza misahirana amin'izany fa tsy tonga any amin'ny hopitaly izany. Fa ahoana tsy tonga any? Kalma aloha dia tsindrio amin'ity lamba ty aloha lohandry fa maratra be ny izany. Aleo fa iantso vetivety. Tsy rery aloha antsona raha izay vao miantso ambulance ndry. Eny ary andraso aloha hivoaka vetivety koa fa tsisy réseau koa ato izany ka. Efa andalana any izy fa makalo ndry aina tsara ka dia aza miresaka be fa sao dia reraka eo ange. Ampy izay fakako aina izay fa aleo tsy olaniko amin'izany tsony ny fotoana kely efa kely sisa. Tsy mbola zao ny ratran'apitra ny aindry fa za miteny an'izany ho andry. Vetivety etonga eo ny ambulance hitondra any amin'ny tranopaty ve. Dia izao tsara ny zanako raha tena tia marina ndry. Ay tsy natokony fitiavako izany ndry hatramin'izay. Asa manafa mamela ndry izy tsiry aleoko lavitra ny ndrino hikarakara ny zanako toy izay reny kely ankalazy. Ay fantatry faniry ny fiarahana izy tsiry fa ninina fotsiny izy tena nomboko fina nefa miaino avy ve ndry? Miaino ndry ka ho faty tsy ho ela farasoa ampokombina ratrako ny fasana ialako zazatra mandrakizay. Asa miteny an'izany ho andry. Velomany amin'ny tsiry any fa tsy androko izy. Velomany amin'ny zanako any amin'ny zanako malalako indrisy fa tsy afaka mamihana azy farana. Tsy afaka mamihana azy sy tafarany akory. Fona kifaniry olona tsy vanay namadika finamanatsika roa sanamadika ndriny ilay nty amioatra raha vaviko. Izay fa mamela ndria zanako. Aza manandry fa hotezaiko tsara izy tae. Fona kia. Ay samy vadiko maratra andro farasoa. Ary to fa manina sakananao amin'ny ranomaso e? Velona fa tsy andriny ianao e. Tsy maty izany vadiko fa mikisalo ianao e. Faniry voaza ho fa mbola mila anao za sy ny zanatsika. Aza hodiko trononao tsony izy ho avy efa tsy rentsono azany. Jere raha tsy voamaika mivoaka rano vavany. Ary somba ianao koa sara nidaroka azo tato dia mody ny antso ahy e. Tsy marina amiko mihitsy zao fahatonino amin'ny fahalasana zao ianao izay nisoratena ho rahavaviny hatr'izay. Aleo andefa toza indray tia ny fitoeranaoko. Za ve ny mpamosavy sa ianao nampitondra faisana azy andro manala tato. Lasa izy zao dia nirindrina indray raha fanatotondry. Raha za mantsy tsy hidibingo amin'izay lehilahy tsy valaharoatra anao. Modina naiky mifangatahany fotsiny aho tsy hampalahelo azy. Mandehana mihitsy aloha zory ny lalanao fa tsy te hahita ny endrika antsony koa ahy e. Mandra-pahafatiko izany. Dia io varavarana io rehefa mivoaka aminy ianao fa hiresaka mivadiko aho. Indrisy ry faniry. Zako mandry tia. Tsy andronao tokoa fa variana loatra ny libana amin'ny adalako. Tsy andronao fiovako. Indrisy fa any am-pasana sisa ny andrasanao ny fitiako. Reto zanatsika
Inona no lazaiko ny zanantsika rehefa monty avy any am-pianarana izy ireo? Tsy maintsy ianao mantsy izao no tadiaviny dimondra vao miditra mivaravarana izy. Dia nefa izaho no maly azy. Dia inona ny avaliko mivantana rehetra tsy maintsy apetrany? Inona? Tsy hita ohatranao tsony ana hitateraka mivasa-tany efatra azy e. Mba tsapako mantsy ny asaropidiny fona volamena. Dia hoaiza moa izany ianao io sa anjonjona fotsiny ohatry ny alika maty tompo any? Tsy aferanao izay andehanako e. Mifaly fotsiny fa toa izao ny nofonao haningotra ny ain'ny vadiko. Lasa iny ilay fahavalonao. Noho ianao dia folaka-ndato n'ilay anfinantonao ny tianao ohatry ny reny niteraka azy. Tsy mety mino hoe tsy eo tsony tokoa faniry. Hoe ny azo parana tsy ny atao nampifanazo nitarika an'izao fahafatesana Ndry aza moa mba navita niavana taminy any. Fa reto zahay tsy nahay afa-tsy ny nampitondra alahelo azy mandra-pitipony masony. Indrindra fa ianao ry mama, anody anao ny alahelo ny tsy mana-tsiny iny. Adilo langamo fa efa tsy nanao azo zay tamin'ny kongy ahy. Ianao indray manko tsy fahatongava-tsaina fa noho ny amolanao tamin'ny farasoa. Moramora kely ty vava. So dia veriny lafela rery ary ny manam-pomalahelo amin'izao faoriny izao ka. Antia amatrapatrarany lany alahelony mbotainy lahy daholo ny olona rehetra. Akory ny lahy tsara zay ka. Sary tiaviny ohatry ny eo loatra manko lahy. Lolo avina vao maika manaikitra. Ary ndana amin'izay mivoaka ny fa manamaro maso fotsiny e. Izany ny ainako teanao aminy eo. Lasa koa fa tsy izany ray minitra intsony eto andava-tranonao e. Ato no ohatra hoe nananjanaka lahy ianao. Raha matoby mpamosavitra. Tsy mitsinjo ny efa. Ale! Zaho koa dia efa tsy hijanona eto aminareo tsony. Aleoko manaiky amin'ny fanovadiko toy izay hijanona eto. Entiko manaraka izy da mazava ho azy. Iza indray koa le fana? Fa maninona n'izao ndry vao miresaka an'izany olona izany? Satria vao omaly izy nangataka ho vadiny raha mety a. Zaho nangataka fotoana hiatreretana fa tapaka izao ny hevitra dia aleoko manaraka azy. Avelanao tezinay nefa nefa izy da? Iangavy andry aza moa ataoko maika avy hoe ndry mihitsy no mangataka azy amiko. Eny e, eto zareo dia tezao tsara ohatry ny naterako fa azoko antoka hoe izany ny fanindriny faniry. Dia misaotra andry ihany koa nanaiko namana nampitsika azy mialohan'izao fahalasanana izao. Ny milany nomeroako e. Naroviana hitetavana azy da dia aza mitady eto amin'ity trano voahoziny ity fotsiny fa tsy avelako andingana eto akory ny tongotro ireo zaza ireo. Dia veloma amin'izay fa manalava resaka be. Olona tontombo hitana menakavy. Izay fa veloma ianao ry dada. Raha sitrapon'Andriamanitra ka tsy ho lasa ohatran'ilay ramatoa io koa ianao dia mety mbola eo neny ihany sika indray andro any. Araka ny efa teniko teo moa hoe tsy nanaraka ny adalany fono izany inge ahy. Saingy iny diso dia ekeko raha ny fandaozanareo miaraka aminy sazy ho zakaiko noho izany. Engany ahita izay fahasambarana tadiavinareo avy nareo any amin'izay andehananareo any. Malagasy FM mananolotra ho anao teo Ratran'Ny tokantrano. Tantara nosy Ratran'Ny Rahazaonandrosoa Jean Flavien. Ireto avy no nanomiainan'ny tantara. Nalzao Sinaizy fahendrena raha herinambinina. Miaraka tamin'ny Angola Pity, Iainany Tantely, Elina Sandra ary Fahasoavana. Nandray feo sy nandrindra lafin'ny teknika Fanamby Nanatontosa Rotsy fitiavana.